Miaraba antsika tsy ariavindray tratro larobia maraina fa roapolo ny volana May izao misaotran'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teniny indray amin'ity maraina ity ahafahantsika mamakivaky ny tontolo andro ho diavintsika ary indrindra ny azahoantsika fandresena manoloana ny ady izay atrehantsika ihany koa. Lohanterantsika ny amofinainan'io dia vavakisika. Tomban'Andriamanitra io velom-pisaoranao izay satria mbola mena ny fahafahana indray ny andinika ny teninao. Tompo, meteza ianao hiasa ao anatinay tsirairay avy ka ny teninao izay raisinay eto hitondra voka-tsoa ary indrindra hahatonga anay azoto hampiatra ny fahamarinana ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny ahy. Ilaina amin'ny Salamo 5:24 sy ny 5 manao hoe: ampafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho tario amin'ny famarinanao ka ampianaro fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Amen. Tahaka an'izao ny toromarika amin'ny Mosesy, hoy izy hoe: tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra. Na dia nafanafo tamin'ny asan'Andriamanitra aza manko Mosesy ary nanana olona maro havanana sy manan-talenta indrindra anao an'izay rehetra sainy atao dia tsy nahazo nanao ninona izy raha tsy araka ny endrika izay naseho azy araka ny idealin'Andriamanitra. Nandritra ny 100 andro no nanomezana azy ny toromarika ary rehefa nidina teo an-tendrombohitra izy dia vonona ny hanatanteraka n'ilay endrika marina naseho azy tany an-tendrombohitra. Maro ny diso noho ny tsy fanarahana ny hevitr'Andriamanitra fa ny antenany. Kristy aza nilaza mihitsy manao hoe: ny zanako izay izy tsy mahazo manao ninona ho azy afa-tsy izay ataony hitany ataony iray. Nofoana ny tenany ihany ka tsy manana fikasana drafitra ho anazy izy. Nekeny ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainany ary nambarany ray azy isan'andro ny fikasany. Raha Jesosy aza ny anteratra tanteraka toy izany tamin'ny rainy dia nanao hoe ninona no ataon'ny ray ozy izy dia toy izany ihany koa ny ataon'ny zanaka. Tsy maika ve sika olombelona? Tsy maintsy resena io sitraponao io, tsy maintsy ombohany amin'ny hazo fijaliana ny fireharehanao sy ny avonavona nananao ary ny banga mba ho fenoan'ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra. Moa Jesosy Kristy mpanjakan'ny lanitra nanao ny sitrapony manokana? Tsy ny valiteny. Mpanjino izy sy ny fahoriam-panahy tao Getsemane. Nivavaka tamin'ny rainy izy ary nidinitra noho izy nitete toy ny rà mihitsy. Ny fisainana sy fisarahana tamin'ny fitiavan'ny ray no nanerin'ny molony ho hatsatra. Natonga angovotra ihany koa ary natonga azy ny antso manao hoe: raiko, raha azo atao dia aoka esorinao amiko ity kapoaka ity. Dia intelo no nanaovan'izany vavaka izany saingy nampiany hoe: nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny anao. Aoka ny toy izany ihany koa ny vavakantsika, aoka toy izany ihany koa ny toe-tsaintsika dia ho amin'ny fiovampo marina isika ka hanao hoe: nefa aoka tsy ny sitrapokany no atao fa ny anao. Amen. Vavakisika, ny Tomban'Andriamanitra eo misaotra anao izay mampianatra anay zava-dehibe amin'ity maraina ity. Na dia maro tokoa ny fikasanay, na dia maro ny fanerenay, tsy misy mahalala ny ho avy izay ary na izay tsy mahalala ny mahasoa anay. Fa izany indrindra no angatahanay indrindra aminao. Ninona zavatra mety angatahanay na hiverin'ny fisainanay na projenay tiana kasaina dia irinay tokoa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
piaro